an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso no masina. Ho aminareo any ry havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny tompo ihany no manatanteraka ny teniny. Ny tompo ihany no manatanteraka ny teniny. Zany no misongadina amin'ny finainantsika anio. Mamarana tanteraka ny volana febroary. Ary mamarana ny fandiniana ny lohahevitra hoe mitana ny tenin'ny tompo. Atao amin'ny Lioka 1.34-38 hatramin'ny 9:9. Ny tompo ihany no manatanteraka ny teniny. Tao aorian'ilay vehivavy efa antitra sady mombo, nefa nahazo zaza, Elizabeta izany, dia indro misy fiasan'Andriamanitra hafahafa indray amin'ity vehivavy mbola tanora, mbola virjiny ity. Ambara eto fa hiteraka zazalahy ny virjiny, ary ny zaza zay ho aterany dia ho Zanak'Andriamanitra, ho mpaminany Avo Indrindra, hisy ny herin'ny Masina Izay ao aminy. Entina ilazany zany fa ity virjiny ity, i Maria zany, no hiteraka izay ho mpandimby any Davida, ho mpanjaka mesianika. Ny salasala fatratra i Maria, andaniny ny mahambola tsy nahalala lahy azy satria virjiny izy. Ankilany ny tahotrany any Josefa zay fofombadiny sao handao azy na hanary azy akasarotana. Fa mihoatra noho izany, ny fankatoavan'ny Maria fatratra ny lalàna, satria fantany loatra fa tsy maintsy hotoraham-bato raha toa ka voamarina fa mitondra vohoka ny tsy mbola napakabady. Eo anatrehan'izany fisalasalana sy tahotra rehetra izany, dia asehon'ny anjely Gabriela tamin'ny Maria fa ny tompo ihany no manatanteraka ny teniny. Azavain'ny anjely amin'ny atsipriany eto ny fiasan'Andriamanitra hanatanterahany an'io tenin'io. Hoy ny voalaza hoe ny Fanahy Masina ho tonga aminao, ary hisy herin'ny Avo Indrindra hanaloka anao. Lay asan'ny Fanahy Masina dia momba any Maria, fa lay Avo Indrindra, lay tompo ison izay fantatsika fa paharitra amin'ny voalohany, no anao fahariana ao anatin'ny kibon'i Maria hahatanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra mihitsy no miasa ao anatin'ny Maria. Ary tsy vitan'izany fa fantatsika tsara ny tantara fa mbola io Andriamanitra ihany no niasa ny antsehatra manala zay rehetra mety ho tahotra sy tebitebin'ny Maria, ka niasa mangina tany amin'ny Josefa fofombadiny izy. Tatsika zany any amin'ny Mateo 1:7 hatramin'ny 2:20. Niasan'Andriamanitra mihitsy Josefa hanaiky hapakabady any Maria, na dia ny Fanahy Masina aza no nametraka ny zaza tao an-kibony. Raha mijery tsika zany dia mahita fa Andriamanitra ihany no miasa hahatanteraka ny teniny. Ny ilaina amin'ny olona dia izay toy izay nataon'ny Maria eto,
eo amin'ny andininy fa 8:30 dia hoy izy hoe ity ny ankizivavin'ny Tompo aoka ane ho tonga amiko araka ny teninao. Fantatry Maria loatra fa marina ny voalaza ny anjely fa tsy misy tsy ho tanteraka izay rehetra ataon'Andriamanitra. Hoy dikateny sasany hoe rien n'est impossible à Dieu. Dia manaiky Maria ary tena amin'ny fofeny fankatoavana sy fanetretena no nanekeny Maria zany asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany izany. Rehavako malala ao amin'ny Tompo, ahitantsika taratra ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy zany ihany koa. Rehefa mivavaka isika dia mangataka amin'Andriamanitra ary rehefa avy eo avelao Andriamanitra hiasa hanatanteraka ny teniny, aoka tsy isika no haka ny toeran'Andriamanitra hanao ny asa, aoka tsy isika no hisalovana ny anjaran'Andriamanitra, ny anjarantsika dia ny ho feno fankatoavana, ho feno fanetretena, anaiky ny asan'Andriamanitra eo amin'ny asa, eo amin'ny fiainantsika. Tsy midika akory zany manao hoe finoana tsy arahan'asa na nivavaka tsy arahan'asa, fa samy manao ny asa izay tandrify azy avy. Andriamanitra manao izay tsy hain'olombelona, izay tsy vitanao, izay impossible aminao, izay sarotra aminao manaiky sy manatanteraka azy, aoka ho ataon'Andriamanitra. Fa ny anao kosa izay asain'Andriamanitra ataonao ataovy, izay asain'Andriamanitra ekenao ekeo, ary izay asainy ankatoavinao ankatoavy. Zany no fiara-miasa hatanteraka ny fikasan'Andriamanitra, ny apahany betsaka amin'ny asa, indrindra asa fanehoana lay famonjena ho an'izao tontolo izao, dia Andriamanitra no mahatanteraka izany. Eto ary havana hitantsika miasa Andriamanitra anatanterahany ny famonjena ny olona rehetra. Dia n'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny fitiavanao sy ny famondram-ponao amin'ny Jesosy Kristy, lay nanaiky hiasa tetỳ amin'izao tontolo izao ka nahafony zavatra rehetra eny hatramin'ny zanakao mahalalana aza, dia nomenao anay hitondra fanavotana anay. Araka ny teninao dia manaiky izay Tompo ho feno fankatoavana, ho feno fanekena, ho feno fanetretena amin'ny fandraisana ny asanao Andriamanitra izay ariarinao aminay. Ankehitriny apetrakay aminao ity tontolo andro ity herinandro vaovao ity, ary na ny volana vaovao izay hodiavinay mihitsy aza. Apetrakay aminao ireo izay miatrika zavatra tsy takatry ny sain'olombelona, ireo izay tapidalakale, ireo izay tsy mahita vahaolana. Ianao ilay Andriamanitra miasa ka tsy misy mahasakan'izany. Aneo ny fomba anao mahagaga amin'ilay tsy takatry ny sainay, aneo fa mbola miasa mandraka-kehitriny ianao. Dia matoky manana anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.